Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny fampatsahivantsika amin'ity androany ity insha Allah dia mitondra ny lohateny hoe ny fampanantenana pôkaty. Arao ny tantara. Indray hariva amin'ny andro mangatsika be, nivoaka lehilahy mpanankanena anankiray nandeha nanary fako teny amin'ny dabapako. Rehefa tonga teny izy dia nahita lehilahy mangovotra nohon' izany atsika be tafahoatra izany. Ka nanontany izy hoe moa ve anao tsy manana bodofotsy na lamba hitafianao? Dia namaly izany mahanitra zany hoe tena tsy manana za fa efa ity no fiainako andavanandro. Dia niteny ilay mpanankarena hoe andeha hiverina any an-tranoko aho, aka akanjo mafana sy bodofotsy omeko anao. Dia rehefa lasa izany mpanankarena izany, rehefa niditry ny trano dia nitsenay ny vady aman-janany tamin'ny sangisangy, tamin'ny tsiky, tamin'ny fitiavana ka adinony tanteraka ilay lehilahy mahanitra miandry azy hanatitra ny bodofotsy sy ny akanjo mafana. Rehefa tonga ny maraina, teo voatadidiny ilay fampanantenana nomeny an'izany rangahy zany, ka niazakazaka mafy izy nandeha hanatitra an'izany bodofotsy sy akanjo mafana zany, saingy indrisy efa vatana mangatsiaka no tratrany tamin'izay fotoana izay. Nalahelo mafy izy ary nitomany, ary nifeheniny mafy ilay rangahy maty. Hitany teny amin'ny tanan'izany rangahy zany taratasy kely misy soratra manao hoe efa fiainako isan'andro izy ny miaina ao anatiny mangatsiaka sy mangovotra ary tantoko tanteraka izany. Fa tamin'ny alina nampanantenanao ahy fa hanatitra bodofotsy sy akanjo mafana, dia nifantoka tany amin'ny fampanantenanao ny saiko, ny fanaiko, hany ka tsy vitako intsony ny miaritra ny atsika, ka indro ahy eto am-pialanaina manoratra an'ity taratasy ity. Vao nahitan'izany iny lehilahy iny vao maika nitomany ary nalahelo mafy, nanenina tamin'ny fampanantenana tsy tanteraka izay nomeny an'izany rangahy izany. Lesona azontsika tsoahina amin'izany tantara kely izany. Ho anao mpanankarena, nampanantena ny vahoaka madinika, nampanantena olona fa omenao zavatra izy, tadidio fa ny sainy mahanitra dia mifantoka amin'ny fampanantenana izay nataonao, ary efa any ny espoira farany na fanantenana farany eo aminy. Ho anao izay nitrosa vola tamin'ny olona ka nampanantena hoe amin'ny faran'ny volana efa hainao, dia eritreritra tsara fa efa any amin'ny fampanantenana iny ny sain'ny olona izay nitrosainao. Ho anao nanome fampanantenana hoe ho ataoko zao, ho ataoko zao, ho ataoko zao, tadidio tsara fa ny olona nahaino an'izany efa any aminao ny eritreriny sy ny sainy rehetra. Ka raha tsy tanterakao izany, mety vokatra ny fanadinoana, mety vokatra ny tsy fahafahanao, dia mety hamono olona tampoka tahaka ny nahazo ilay mahanitra teo iny. Ka mitandrema antsika amin'ny fanomezana fampanantenana olona izay mety tsy ho tanterakao, aleo mitsotra ny marina rehefa tsy ho tanteraka fa tsy mampanantena pôkaty fa mety miatra amanain'olona izany zavatra izany. Ary raha zatra manao an'izany isika dia tadidio tsara fa mety tafiditra ao anatin'ireo mpiatsara velatsia, satria anisan'ny toetra anankitelo, iray amin'ireo toetra anankitelo ahafantarana ny mpiatsara velatsiany, rehefa mampanantena izy dia tsy tanterahiny izany fampanantenana izay nomeny izany. Zany dia hadisy marim-pototra azo tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ka ho antsika mpino Islamo, aza mampanantena zavatra izay tsy vitanao ary aza mamitaka ny mahanitra fa izy ireo dia mifantoka amin'ny fampanantenana izay nomenao. Izay no fampatsiahivantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo ary ataovy j'aime fa mbola maro ireo zavatra izay hozaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.